ny zavatra tianambara zany no efa fantatritsika hatramin'izay momba ny zava-misy anisany mampikatso ny fiainam-pirenena eto Madagasikara araka ny efa voalazan'ireo efa nanomboka tamin'ny herintaona dia misy zavatra anankitelo lehibe. Ny anankiray zany ny tsy fahaizantsika mihitsy manao ny décentralisation, manatanteraka ny décentralisation. Zay zany rehefa centralisé be ny fomba fitondrana ny firenena no hatreto fa any anaty kabary no mivoaka volonté politique zay fa mifanatanterahana tsy dia misy loatra. Ny anankiray faharoa dia le hoe tsy fisina vina mihitsy zany eto amin'ny firenena. Ny vinatsika dia mijanona eo amin'ny 5 taona farafahabetsana zany satria mifatotra amin'le mandahan'ny olona zay mitondra, ary ny olona ambaniny ary moa dia eo amin'ny enim-bolana sy herintaona io ny fomba fijeriny zany fa tsy mety lasa lavitra mihitsy. Dia ny anankiray fahatelo fa tsy ny kely indrindra dia mahatonga antsika manosony izao dia ny havo loatra zany amin'ny resaka kolikoly eto amin'ny firenena. I Frédéric angamba mety manana an'le chiffre exact fa mba anisan'ny voalohany eran-tany kosa zany Madagasikara amin'ny resaka kolikoly eto ambonin'ny tany. Dia ary ny tena izy ao anatin'ny secteur na gouvernance misy ny tena olana zany hoe any amin'ny justice, any amin'ny force armée sy gendarme zany sy any amin'ny décentralisation ihany koa zany tena misy an'izay tahana kolikoly zay. Ny filamatry ny roy dia Madagasikara madio, marina ary mandroso. Sain, juste et prospère, sain fa tsy le te, tsy le masina fa marina. Dia ny an'izay zany mahatonga ny roy zany miditra lalina foana amin'ny ady amin'ny kolikoly ary nao anatin'le hoe SNLCC na stratégie nationale de lutte contre la corruption zay sy niavy filoham-pirenena tamin'ny herintaona dia misy anjara ny fiarahamonim-pirenena ao satria ny fiarahamonim-pirenena dia averina eto foana zany fa tsy atoko mpanohatra akoriny fa manaitra ary afaka mifanampy foana zany amin'ny fanjakana sy entité miaraka aminy mitady hevitra zany hampandrosoana ny firenena sy hampiadana ny malagasy amin'ny ankapobeny. Dia zay ny antony lehibe anaovana an'izao fifanarahana zao efa nanao sy ny tamin'ny Bianco ny roy satria ny Bianco moa zany sahirana koa ny Bianco amin'le hoe ny azy tena saika ary amin'ny investigation sy ary amin'ny poursuite foana natao fa raha vao midona ary amin'ny fitsarana dia verina daholo ny zavatra rehetra tsisy mety tafavoaka ka nieritreritra na ny Bianco na ny IM zany dia mieritreritra fiara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena dia ho anisan'ny zava-dehibe hampivatia kolikoly mafy loatra institutionnalisé sy généralisé eto Madagasikara.